Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Ity misy vaovao savony spesialy aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesialy manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Telo taona katroka androany saika novonoan'ny ministra tamin'izany Rajason Harry Laurent na hoe Roly Mercian Cool TVFM tsy naomby fa nisy ny fanaparam-pahefana ho ny fitsarana. 15 Aogositra andro ankalazan'ny fiangonana katolika ny fiankaran'ny Masina Maria vatana sy fanahy tany an-danitra na ny Assomption. Maro ny makany am-piangonana tsy vitsy koa ny mandeha mitsangatsangana. Mitomba avoroeny ny mpamonjy ireny trano fanazara-tena ireny tamin'ity fotoam-pialatsasatra ity ny tanora ny tena maro anisa amin'izany. Asa miavaka indray no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao, fandokoana sary amin'ny tarehy na ny face painting, ny fotoanan'ny fety sy ny fotoam-pialatsasatra no tena mandeha ny tsena. Any ivelany RD Congo, sivily tsy latsaky ny 220 no maty tany an-toerana nandritry ny fanafehan'ireo pioka. Laza ny fanjakana fa misaona 3 andro ny firenena. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Efa nanandrana an'ity fromage Régal Piquant TV ianao? Andramo fa afa-po anao. Takio eny amin'ny mpivarotra akaiky anao. Ny fromage Régal Piquant 990 ariary ny portion, 410 ariary ny boîte. Fromage Régal Piquant, fromage à prix canon. Folatra amin'ny tena meny taona ianao tia manao sary, ataovy sara ny fahitanao ny mahamalagasy ny fihavanana. Mandreo mpianatra kilasy faharoa voalohany eny amin'ny lycée, sorata anaty lahatsoratra pejy iray ny mahamalagasy ny fihavanana. Tia maka sary pika ihany koa ianao sokajy taona tsakana afaka aseho tsara ny lohahevitra. Fifaninana sy fanehoan-kevitra karakara ministera ny serasera sy fifandraisana amin'ny andro fanjakana. Ny voalohany ka hatramin'ny 20 Aogositra 2024. Manatona ny talebatry ny amin'ny CRS ireo délégué communication ho an'ny anja indiny. Etsika toana ny PNUD. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped.
Tonga soa eto amin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tande aofa atsony laharana 033 37 968 88. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndoutapénoc ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkairy rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le Primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Fa amin'ilay inona ny tindra amsi? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du kiri? Elle est tout carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Valeur sûre pour toutes les surfaces. Finaritra tompoko lasy, tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovaon'ny Cool TV hatramin'ny farany. Telo taona izay no saika novonoan'ny minisitra tamin'izany Rajason Harry Laurent, fantatry ny besin'ny maro amin'ny solona anarana hoe Roly Mercia ny Cool TV FM. Tsy nahomby izany satria nilazain'ny fitsarana fa nisy ny fanapara-pahefana tamin'izany. Taorian'izay maro ireo fikasana ny anakatona azy saingy tsy tanteraka hatramin'izao. Nitsoratra ny moa ny Cool TV FM Boaza Razanatso. Telo taona tsy tsingery taona naterahana fa tsingery taona saika nanakatona ny ministra teo aloha Rajason Harry Laurent ny orinasa tserasera Cool TV FM. I Rajason Harry Laurent fantatry ny olona amin'ny solona anarana iray hoe Roly Mercia no nikasa ny amon'ny orinasa. Ny CSCA na Conseil supérieur de la communication audiovisuelle sy ny OMERT na ny Office malgache de la régulation de la télécommunication no nampiasainy tamin'izany mba ahatongavany amin'ny fikasan-dratsiny. Tsy tanteraka nefa zany. Mijoro hatrany ny Cool TV FM ary mbola hijoro, hiaro ny fahafahan'ny olona tsirairay avy mandray vaovao feno sy voamarina. Tsy aivina ny tantara. Ny fidi-jona 13 sy 14
nandefa taratasy ho an'ny SMPC na ny Société Malgache de Presse et de Communication, orinasa izay mitrandraka ny Cool TV FM, ny OMERT sy ny CSCA. Ny antony voalaza tamin'izany dia tsy maintsy akatina ny Cool TV sy ny Cool FM. Ho an'ny voalohany, ny antony narosy dia tsy navita ny andrana ara-teknika nandritry ny 3 volana izay takin'ny lalàna tamin'ny fahitalavitra. Ho an'ny faharoa kosa, noho ny tsy fananana lisansa mifandraika amin'ny radio. Tsy ara-driarina nefa izany ny fandraisana ireo taratasy ireo satria orinasa tserasera nanara-dalàna, manara-dalàna ary hanara-dalàna hatrany ny Cool TV FM. Tamin'ny fanatanterahan'ny minisitra tamin'izany ny asany, dia nilaza hatrany ny tenany fa ny fampiarana ny lalàna no mibaiko azy. Tsy misy akoatr'izay, tsy misy ambadika politika. Ny magaga sy matalanjona nefa dia hita sy tsapa fa ny tsy fanarahan-dalàna no ataony mba hampiarany ny lalàna. Pitaribato vilambava ve sa rehefa manenjika orinasa tserasera milaza ny marina dia adinoina ny lalàna? Ohatra tamin'izany tsy fanarahan-dalàna izany, ny fanapahan-kevitra ny hanakatona ny Cool TV FM dia tsy noraisina teo anivon'ny fivorian'ny mpikambana rehetra tao anatin'ny filan-kevi-pitantanan'ny CSCA. No amarin'ny orinasa izany satria rehefa nampanontaniana vady tany ireo mpikambana dia niaiky fa tsy nisy io fivoriam-be niarahana tamin'ny minisitra ka nahatonga ny fanapahan-kevitra ny hanakatona ny orinasa Cool TV FM. Osika sy fampiasana osika izany. Ary ny nampametra-panontaniana tamin'ny fikasan'ny minisitra tamin'izany fotoana izany hanakatona ny Cool TV FM dia tsy ny orinasa SMPC no notoriany teny anatrehan'ny fitsarana fa ny mpitantana ny orinasa. Inona no anton'izany? Lasa raha manokana ho fanenjehana olona ve? Sa fanakatonana orinasa izay lazaina fa tsy manara-dalàna? Betsaka ireo tsy fanarahan-dalàna nataon'ny minisitra nandritra io raharaha io mba hatongavany amin'ny fikasany. Ny fampiasan'ny CSCA tao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna, tsy fametrahana fitarainana teny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana, tsy fandefasana lettre de remise en demeure ho an'ny orinasa tserasera mialohan'ny hanakatonana azy. Tsy tranga vao nisy tamin'ny 2014 ny fivadian'ny olona mitantana andraikitra ambony amin'ny fanjakana amin'ny teny nataony na amin'ny sinoa napetrany. Tsy noterena ny minisitra nanao sy ny fahafahan'ny orinasa tserasera Dream TV mihodina. Ny Dream TV izay novidian'ny orinasa SMPC ka lasa Cool TV. Notanterahana soamatsara ny andrana ara-teknika nandritry ny 3 volana. Nisy ny fiarah-miasa tamin'ny ORTM momba ny fampiasana ny fitaovana eny ambony tsimbana ary nisy ny faktura nandoavana ny vola. Ara-dalàna avokoa ny lalàna ny zorana, saingy noho ny lasa Cool TV ny Dream TV dia raikitra ny fanenjehana tsy ampiheverana, tsy manaraka ny lalàna velona. Nisy ny efa napetraka sy mamatotra no lavina ampaibe maso. Na dia nampiasa ny fahefana rehetra teo ampelantanany aza ny minisitra aperinasa tamin'izany dia resy noho ny tonga teny amin'ny fitsarana. Nahazo rariny ny orinasa SMPC izay mitrandraka ny Cool TV FM. Tamin'ny alalan'ny didy larana 27 tsipika CEP tamin'ny 12 aprily 2024 nandisy ny fanjakana ny Conseil d'État tamin'ny raharaha io. Nahatsahatra ny Conseil d'État ny fanapa-kevitra laharana aotra 7 12 tsipika MMC tsipika CSCA tamin'ny 5 jiona 12. Araka ny fanazavan'ny Conseil d'État, tsy mitombina ny fanapa-kevitry ny CSCA ny hanakatona ny Cool TV satria tsy nahavita ny andrana ara-teknika nandritry ny 3 volana. Tsy nitondra porofo momba izany izy ireo ary noho ny tsy fisiany izany porofo izany dia voamariky ny fitsarana fa misy fanapara-pahefana nataon'ny mpitondra. Nahazo rariny teo anatrehan'ny fitsarana ny Cool TV FM. Nivadian'io minisitra io avokoa ny namany sy ny antokony nanohana azy nandritra ny teteza mita. Ankehitriny, miasa sy manohana 100 ny mpitondra ny tenany. Mpitondra izay noharatsiny tsy misy antra nandritra ny fampelezan-kevitry ny fifidianana ho an'ny filohan'ny Repoblika farany teo. Mipetraka hatrany ny fanontaniana. Tamin'ny fotoana tahaka ninona izy no nilazan'ny marina. Nandritra ny fotoana naharatsian'ny mpitondra sa amin'izao fotoana anohanan'ny mpitondra izao. Tsy aivana mba anafoanana tranga na fanararotam-pahefana toy izao no nampitsangana ny MLE na ny Mouvement pour la Liberté d'Expression na ny hetsika ho an'ny fahalalan'ny fanaovan-gazety sy ny fahafahana manao hevitra. Mivangongo eo ampelantanan'ny ministry ny serasera avokoa ny fahefana momba ny asa fanaovan-gazety. Hanika mitsiro azy ireo hevidratsy anakatonana ainao manjery iray manelingelona na tsy manaraka ny teny midina. Izay ihany koa no iadivan'ny MLE mafy manoloana ny lalàna vaovao mifehy serasera izay mamono ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahafahana manao hevitra. Maro ireo andininy ao anatin'io lalàna io no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna iraisam-pirenena mikasika ny fahalalan'ny fanehoan-kevitra. Maro ireo hetsika natao, betsaka ny sosikevitra naroso, saingy tsy nasiany ny fahefana-pana tanteraka valiny izany. Izy ireo izay mikeny sahady ny fifidianana filoam-pirenena manaraka ka ny lafin'ny serasera no tian'izy ireo fehezina dian'izao.
nanomboka tamin'ny foronany maro ireo hevitra tsy nokasain'ny sasany anakatonana ny Cool TV FM. Isan'izany ihany koa ny fanenjehana tsy ankiato eo amin'ny lafiny etra. Tsy nahomby avokoa anefa zany. Mijoro ary mbola hijoro hatrany ny Cool TV FM ary tsy hitsahatra ny hamoaka vaovao marina sy voamarina ho an'ny mpijery sy ny mpihaino azy. Tontolon'ny politika kosa indray dia antso amin'ny fifanantonana sy fifampiresahana eo amin'ireo mpisehatra politika no vahaolana aroson'ny Antoko Arema manoloana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy andray anjara amin'ireo karazana hetsika sy fidinana andalambe moa ity Antoko ity raha nambaran'izy ireo. Miora manitra. Tokony ho vita ny fifampidiniana andatabatra boribory ny famahana ny olana mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao araka ny fanahian-kevitry ny Antoko Arema androany. Raha hitady ny fampandrosoana firenena mpanao politika, io fifampidiniana no vahaolana roson'ny Antoko. Tsy anisan'ireo mankasitraka karazana hetsika sy fidinana andalambe ny Antoko Arema na dia hetsika natao hanerana ny mpitondra azy izany. Raha isika zanaka ty republika voalohany, republika faharoa, republika fahatelo no miaraka mifanimetanana ka hiaraka hifandinika ary ilaza hoe zay asoa sy atsara ty Madagasikara ty natao tsy ho takan'izao ny ty firenentsika ty. Izay no antso lehibe ataonay ifampiresahana ifampidinina kevenay fa raha zavatra lehibe tahaka izany natao dia tsy ho takan'izao Madagasikara ary zay koa mbola antso amafisinay sy ho tenenay teny hoe ny Arema tsy mba anisany mihitsy anonga-panjakana ka eny andalambe anongana panjakana tsy izay mihitsy no hevitry ny Arema fa tsy maintsy atao ny fifampidinina, atao ny fifampiantsoana, atao ny fifampiresahana ka zay fomba rehetra natanterantsika izany dia verina fa ao no ny olona mifampiteny mba ho reniny rehetra ary ho fantatra rehetra zao ny tenin'ny rano, zao ny tenin'ny ritsy dia mba ho tsiraina. Lafiny zavatra maro no efa tsy mandeha araky ny tokony ho izy intsony eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anjara mpitondra kosa nefa ny miezaka miaino sy mamaly ny itahitan'ny vahoaka. Marary firenena, marary firenena. Raha ohatra ka tsy miaino ny manodidina na ny ankizy zany tsy miaino ny ray aman-dreny, raha ohatra ka ny mpitondra tsy miaino ny itahitam-bahoaka dia ho sahirana izy. Taorian'ireny fifampiresahana fanesesy teo amin'ny sampanao politika nandalo teto amin'ny firenena ireny mbola tsy hita izay vokatra mivaingana mipaka amin'ny fiainam-bahoaka. Fifampidiniana mijanona ho eny ambony latabatra fotsiny ihany toy ny fampiavaram-pirenena sy ireo fifampidiniana maro samihafa. 12 Aogositra andro ankalazain'ny fiangonana katolika ny fiakaran'ny Masina Maria vatana sy fanahy any an-danitra. Tonga maro araka izany ireo mpino kristianina manome voninahitra izany tamin'ity andro androany ity. Iona saina. Ny fiangonana katolika no fiangonana mankalaza ny andron'ny 12 Aogositra. Fotoam-pivavahana feno araka izany no misy amin'ny vanim-potoana io izay ankalazan'izy ireo mpino ny fiakaran'ny Masina Maria tany an-danitra. Fotoana tsy azo lalovan'ny kristianina fotsiny ity andro ity, indrindra ho an'ireo mpino katolika. Amiko aloha afaliana be ho an'ny olona zany. Satria hoe resaka assomption zay dia hoe Masina Maria niakatra amboninahitra any an-danitra. Dia ao anatin'izay ny izy ilay renin'Andriamanitra. Tsy nisy mihitsy ilay Kristy raha tsy teo izy ka faly ny olona mankalaza an'izany. Manome fanazavana ny antony vavahan'izy ireo amin'ity androany ity ireo mpino katolika. Tsy mivavaka amin'ny Masina Maria ny katolika hoy izy ireo. Tsy mivavaka amin'ny Masina Maria isika fa Andriamanitra Trinité Masina ihany no vavahana. Fa ivava Masina Maria kosa no mivavaka ho antsika arak'ilay mivavaka amin'ny fiangonana hoe mivavaha ho anay mpanota ry Masina Maria. Ka tsy hoe mivavaka amin'ny Masina Maria fa kosa mangatapitahina amin'ny alala satria izy mitondra mivavaka makano Jesosy. Nisokatra avokoa araka izany ireo fiangonana katolika ny mombavaka ireo mpino ny fiakaran'ny Masina Maria tany an-danitra. Raha teo kosa no ireo olona namonjy ny fiangonana tamin'ity Assomption ity. Tao iry izay nanararoatra nivoaka ny trano, nitondra ny fianakaviana nitsangatsangana, niala ny rotoroto isan'andro. Ao kosa ireo mbola nanohy ny fitadiavam-bola toy ny isan'andro. Michela Ranarjon. Toeram-pitsangatsanganana iray nandalovanay androany raha ampitaina amin'ny andavanandro. Betsaka ny olona raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra. Betsaka raha tsy ahivina ny hoe andro ny fialan-tsasatra izao. Hatreto aloha le mpanao vakansa zany no tena betsaka e. Mitombo kely aloha le izy e. Satria efa presque vakansa daholo.
fangaro ireo karazan'olona tonga mitsangatsangana saingy ny fianakaviana no mameno ny 7%n'ireo tonga. Iray amin'ireo fianakaviana kely ny safidy ny fitsangatsanganana ny fialamboly ireto sendrana ireto. Fanararaotana ny farany herinandro lavalava ho izy ireo saingy tsy misy tedi-bola manokana natokana ho amin'ity andro ity. Weekend lavalava aloha zany ohatrany nety any satria ohatrany somary ohatrany afaka mivalapatra kely amin'ny resaka makaina kely zany amin'ny penady. Zany ohatrany hoe fanararaotany le ankizy sy mianatra dia ohatrany sady vacances moa dia manana ohatran'izay mitondratondra ny ankizy. Mitety-bola tsisy fa ohatr'izay fotsiny mihitsy. Fa raha teo ireo ny safidy ny fitsangatsanganana teo kosa ireo izay tsy maintsy nanohy ny fitadiavam-bola tahaka ny mahazatra. Tahaka ity raim-pianakaviana iray ity, pakasary ny asany ary fotoana tahaka izao no isan'ny fanararaotana. Isan'andro ihany efa mahita ray sy roa dia misaotra an'Andriamanitra izay tsy dia manana calcul betsaka firy ilay sary hitana hoe ahoana fiovahan'ilay tsena. Ny asa tsy mandefa amin'ny pakasary no mitombo. Izay ny tena maro. Sy mivavaka. Vao mahita masoandro maraina izay dia misaotra an'Andriamanitra kosa. Tsy le makana am-piangonana foana ny mivavaka. Samy manana ny safidiny tsirairay ho amin'ny androany, andro sy fiasana. Raha ampitso kosa miverina amin'ny rotoroton'ny fiainana andavanandro. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy manara-dalàna ny didim-pitondrana navoakan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany manala azy ireo eo amin'ny trano noho ny fanazavan'ny mpisolo vavan'ireo mpiasam-panjakana monina ao amin'ny cité de l'abattoir etsy Andotapenaka. Fezora Valy. Rampitso no voalaza fa andro-danan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ireo tranona mpiasam-panjakana teknisian'ny ministeran'ny fambolena perinasa eo amin'ny cité de laboratoire etsy Andotapenaka mifanila amin'ny village voara. Raha ny fanazavan'ireo tompon'ny trano, ny ministeran'ny fiompiana no efa nametraka azy ireo teo an-toerana hatramin'ny taona 790. Tato anatin'ny 20 taona no efa nisy ampambolana esorina tamin'ny karaman'izy ireo isam-bolana, izay mampametra-pantaniana ihany koa hoe nakaiza. Mbola minisitra am-perinasa ankehitriny ny minisitra nanesorana ny taratasy fanarana tamin'ireo mpiasam-panjakana ireo. Tsy marina araka izany ny voalazan'ny didim-pitondrana nosoniavin'ny ministry ny fanajariana ny tany ankehitriny fa tsy manara-dalàna ny fanorenana ireo trano ireo. Raha ny vola nesorina tamin'ny karama amin'ny fipetrarana teto dia tamin'ny 1990 tany no efa 7500 FMG no nasorina tamin'izany ny karama mbola 3 alina ary miakatra fony izany nandritry ny fotoana maro. Décision-ny ministre izay voalazanarana teo indray ministre Marante Jean de Dieu ministre ny élevage tamin'izany fotoana zany nametraka ny olona teto ary naniraka ny olona hanamboatra an'ity toerana mba hipetrarana. Ka lavinay ny filazana hoe construction illicite no eto. Misy amin'ireo olon'ireo zany efa raisina ho tompo mihitsy araky ny lalàna araky ity taratasy ministra tamin'ny 2010 ity. Izany hoe izay dia efa manam-posady hoe langa nataon'ny ministra Mepaty ato hoe occupant son droit ny titre ireo olon'ireo ary nanoron'orona fahatany. Efa nisy ankora ny fanazavana ny fifanatoana isam-baratonga nataon'ireo tompon'ny trano saingy tsy enoin'ny mpitondra. Efa nisy ankoa izy malasa teo ny fangatahana fanafoana io didim-panjakana io nataon'izy ireo teny anivon'ny filan-kevim-panjakana miaraka amin'ny fangatahana fampitsaharana izay mety ho vokatry ho didi io ihany. Tokony andrasana izany ny valim-pitsarana. Anomboko izao zany raha ny lalàna ny jerentsika dia tsy manan-keritsony io arrêté ny ministre Mepaty io tamin'ny 4 août satria lalàna dia milaza mazava tsara hoe voapetraka ny fangatahana sursis exécution dia foana avy hatrany aloha ny efehan'ny arrêté anankiray izay navoaka ny fanjakana mandra-pivoaka ny didin'ny fitsarana ao amin'ny conseil d'état. Ka ny angatahanay dia hoe ajao ny lalàna okare mba hiandro fitsarana isika vao anaonao foana raha anaonao foana. Raha ny lalàna ny tribunal civil no misahana raharaha fanolanana amin'ny fanorenana ambony tany-panjakana toy ity tranga eny Andotapenaka ity. Ny zava-misy anefa toy ny ministra indray no misalovana ny asan'ny fitsarana raha tokony hiavaka ny asan'ny fahefana amin'ny tsara sy ny fahefana mpanatanteraka.
tontolon'ny fambolena kosa indray dia fikarakarana maro no tsy maintsy atao raha toa ka te hanana vokatra tsara amin'ny fambolena voasary 20 kilao isaky ny azo boasary iray farafahakeliny indrindra no azo raha toa ka tsara karakara izy ireny. Fanadadiny Mikael Ramalola. Tafiditra amin'ireo tany azo ambolena hazo fihinam-boa Madagasikara. Isan'izany ohatra ny voasary. Iray amin'ny voankazo tian'ny biby ny voasary ary mila fikarakarana matotra raha ny fanazavan'ny mpandraharaha mivelona amin'ny fikarakarana voasary. Isan'ny manamafy ny fahasimban'ny voasary ohatra ny doro-tanety, ny fahasimban'ny tontolo iainana misy eto amintsika. Raha manao prévention tsika dia mampiasa aloha tsy voatery mampiasa insekticide chimique fa mampiasa bio. Mampiasa zany tsika ny hoe purin consoude na ortie analana le biby kely siana fa rehefa tena hoe mafy be amin'izay le aretina ohatra hoe voasary zany teneniko eto mizatra maintimainty mivoaka ile fumigine teraka le biby iny dia mila diovina iny amin'ny savony aloha sasana mihitsy izy hiala dia amin'iny zany ianao mila manao traitement d'attaque amina resaka insecticide. Amina chimique zay dia amin'iny isaky ny 15 jours tokony mamerina anazy. Le ravina ohatra voasary misy biby kely mandady any ambadika ohatra misy mangirangirana zay na miorina le ravina dia tsy hitanao le biby fa hitanao hoe marary izy zay dia manao le traitement d'attaque ianao fa rehefa hitanao izy après an'iny rehefa avy hoe mampiasa an'iny eo amin'ny indroa telo eo ianao misy jeune pousse mandela izy salama le ravina amin'izay salama le zavamaniry. Ny eto an-toerana treto ny lalam-barotra efa iasan'ny mpandraharaha, mpamboly sy mpikarakara voasary, tsy mbola mivelatra amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ny mpamokatra fa mijanona amin'ny fanenjehana fetra araka ny fanazavana. Ny lalam-barotra ataontsika hoe mandeha tsy mandeha miankina amintsika amin'izao zava-misy amintsika amin'izao fotoana izao misy ny olona fa tena hoe rotsaka tanteraka ao anatin'ilay fambolena izay zanakazo izay nefa ny koa efa betsaka ihany koa nefa pepiniera maniry isan-taona misy maka izy dia mamboly izy amin'ny herintaona izy dia izy indray koa tonga koa izy hoe za koa manana fa tena ao anatin'izay concurrence zany raha azoko tsara fiteny anazy dia mila mitazona tsara n'le qualité na zavatra alefanao fa tsy manenjika zavatra maikamaika fotsiny raha zany. Ankoatr'izay, isan'ny mampiroborobo na tsy ny fambolena voasary ihany koa ny toetrandro misy amin'izao fotoana izao. Raha amin'ny toetry ny andro ara-dalàna dia 2 taona aorianan'ny fambolena no afaka ho tazana ny hazom-boasary iray. Eo amin'ny 5 taonany kosa izy no manomboka ahazahoana vokatra maro. Kilao maro ihany koa no azo sy tombony amin'ny fikarakarana matotra amin'ny hazom-boasary iray. Raha iteny ohatra hoe ny citron meilleur le 4 saisons io toute l'année misy foana ao anatin'ny hazo anankiray raha ohatra voakarakara tsara izy mahita 50 à 80 kg par an. Dia raha ataontsika zany hoe ohatrina kilao en citron iny nefa ny azy 50 80 zay mihodina zay satria maka saison anazy mialana eo dia mamoniny eo dia maintso eo dia mihodina foana ohatr'izay zany dia tokony mahita any amina raha ohatrina kilao ana citron amin'izao ohatra tsy fantatra hoe 2000 ariary dia isaky mihodina amin'izay zany ianao mahita ohatrina no anatin'izay nefa tsy dia tena misy resaka nefa anatina pied anankiray izay teneniko izay fa raha mana pied maromaro zany ianao dia mampiakatra amina maromaro ihany koa. Karazana voasary maro no hita eto amintsika, isan'izany ny voasary grefy, mandarine, eo ihany koa ny citron lime mexicaine, citron lime de Tahiti sy ny maro samihafa. Nanomboka namboly hazo fihinam-boa ny akamaroan'ny tantsaha eto amintsika tato anatin'ny 3 taona farany izay, tahaka ny any amin'ny faritra Vakinakaratra sy ny any faritra Toliara. Isan'ny fangatahan'ny tantsaha ihany koa amin'izao vanim-potoana izao ny fanomezana tombony azy ireo amin'ny famboleka-kazo. Miandry fandraisana andraikitra amin'ny fanjakana araka izany ny tantsaha maro eto amintsika. Guide touristique iray any amin'ny montagne d'Ambre Antsiranana no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Tsy izy zany fa Solitine Antonio 40 taona manambady amanjanaka ary 40 taona izy nanaovana izay guide izay Gaëtan Andriatsilava. Singa roa tsy azo atao ambanin-javatra amin'ny mahagida ny olona iray ny fifehezana ny teny vahiny sy ireo valan-javaboary. Io ihany koa ny fahafantarana ny firenena iray manontolo sy ny tantarany. 10 taona izay Solitine Antonio no guide touristique. Mafy taminy ny fifehezana ny teny vahiny, indrindra ny teny anglisy. Pour être un guide zegny tokony mafay langue étrangère zegny parle couramment et correctement zegny regny. Fa ny kartony ny tegnako moa dia tamin'ny malgagisation dia tsy tagna ampianarina moa na fantara anglisy fa le autodidacte. Dia ny chercheur ny scientifique niasa tamin'ny parc zegny dia ry zegny ny nampianatra za zegny tsikelikely tamin'le raha dia zay vao nagnampy za dia lasa guide le za zegny. Ny mafy indrindra fa ny resaka amin'ny langue connaissance linguistique zegny dia sarotro be taminakahy zegny ny langue anglaise
dia satria misy kajin'olo maromaro maneo, misy anglais britannique dia misy anglais américain. Dia raha ohatra tsy mafia zegny anao dia mahazo réclamation ohatrany dia tsy titiako le mahazo réclamation dia fa aminakary zavatra tsy voafiako dia aleoko tsy tenena zegny le. Nandritra izay 10 taona niasany nitetezany any Madagasikara izay, manana fotoana nanamarika ny fiainany ary tsy afaka ao an-tsainy hatramin'ny mahagida azy ihany koa i Antonio. Ya, ny mahafinaritra za ohatra ny fahitako nino mpanjakany vadiny mpanjakany Elisabeth Philippe Dinbo taty ta Madagasikara dia niala tsinkely fa niala ta Fort Dauphin za dia tonga tao le Bill Gates Madagasikara vitsy be lo mafantatra lavitra an'izay nefa olo malaza be izy mpanan-karena be tonga taty izy dia agnisan'ny zavatra mahafaly za koa zegny dia agnisan'ny zavatra mahafaly za dia hoe ny fahitako zegny ny toerana mahavariana zay hoe site touristique malaza eran'izao tontolo izao Madagasikara zegny. Ao anatin'ny 3 taona vao afaka mifehy ny parka iray ny gida raha ny fanazavany. Mavelona ny asa hoy izy ary ahafana mahafantatra ny haren'ny sarobidy eto Madagasikara. Ahafana mifandray amin'ny olon-drehetra ihany koa ny gida na samy malagasy izany na teratany vahiny. Ny asa avelomantena man asa gidy satria raha ohatra anao zay guide titulaire zay anao dia marobe zay le olo mi-contacte anao zegny dia mi agence regny tour opérateur regny ary minimum ny karamany guide amin'ny 50 000 ariary par jour dia tombony koa zegny afaka mifanerasera manao na migasy karaha anao amin'ny olo vahiny eran'ny Madagasikara mikoragna aminao miresaka aminao mifanena aminao ary koa zegny olo manamboninahitra koa zegny ataontsika hoe na ny ambassady sy ny autorité any ivelany agny sy ny autorité tamin'ny amintsika dia mifanerasera aminao dia misy contact marobe zay anao zegny. Na izany azy misy fiantraikany ratsy amin'ny asan'ny guide touristique ny savorivory politique ny valana retina sy ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Rehefa tsy tonga ireo mpizahatany tsy miditra ny voly miasarotra ny fiainana ho azy ireo. Tsy ny gida ihany anefa misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena iray manontolo ihany koa ny fahatongavan'ireo mpizahatany eto amintsika. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mitombo avy roa eny ireny mpamonjy trano fanao fanazarantena ireny tamin'ity fotoam-piala sasatra ity. Ny tanora moa ny tena maro anisa mpamonjy azy ireny. Mankarary eny manimba mihitsy izy ireny raha toa ka diso tafa oatra loatra. Mianta Randrianevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amin'izao fiatombon'ny fotoam-pialatsasatra izao ny tombo 500 isanjato ny olona tonga mamonjy trano fanaovana fanazarantena. Ny tanora 17 taona miakatra amin'ny ankapobeny ny liana amin'izany. Fanazarantena, fitiavana manao fanatanjahantena, fampianana vatana na koa fanangezana vatana no antony anantona ny maro ny trano natokana amin'izany. Za zany efa ela mikitikidika fifoana, zay moa le fitenen'lisy fa tany amin'ny 2013 tao niezaka nanao matotra amin'izay. Sakafo aloha lasa misy fotoana be anao bien sûr. Ezaka ianao zany sady mikotrana tsara, misakafo tsara, anao repos tsara. Izy ngamba tsy maintsy atao foana satria efa natomboka fa tsy mety komantsy ilay mijanona tapo. Zaho zany taloha kely, tena kely le mahiry eny dia moa jerijery tia mijery film d'action dia mahita le acteur reny dia mba nanirino lasa bokibokina izy fomba fitenenana izay. Lavitra be zany tsy eritreritry ny anajanona mihitsy raha tsy rehefa any 20 taona 80 taona any. Raha ny eto amin'ity toerana iray ity ohatra mahatratra 300 isan'andro ny olona tonga eto raha toa ka manodidina ny 10 isan'andro izany teo aloha. Ho an'ny vehivavy fampianana vatana na ikojana vatana ny fanazarantena. Raha tsy ahivina manodidina ny 3,000 ariary isan'andro isaky ny olona iray, ny aloha amin'ny fanantonana ny trano fanazarantena 5,4 alina ariary farafahakeliny kosa raha isam-bolana. Manodidina ny ora iray isan'andro ny tokony hanaovana fanatanjahantena arakaraka ny vatana raha ny fanazavan'ny mpanazatra. Raha an'olona manena izy zany tsy voatery fa raha tsy manomboka 1 heure jusqu'à 3 heures tsy manena. Fa raha an'olona nangeza vatana ho anao amin'ny forme na bokon'ozatra zany adiny ray na adiny ray sy fefa maximum izay. Izy zany misy karazany. Misy mitovitovy vavy zany, mitovy misy le bekibo. Dia sac banane zay fahafantarany zareo anazy le azo raisina amin'ity.
manala niny izy dia manala kibo. Misy indray moa ty hoe teo en forme mana BFC ohatran'izany sy ny ty abdominaux. Etsekilan'izay mety mitarika faharerahana ny fanaovana fanazarantena diso tafahoatra, tsy mety amin'ny vehivavy manao rejima ihany koa noho izy ilaina hinanana sakafo betsaka sy voalanjalanja tsara. Mety manimba amin'ny fahasalamana izy rehetra tafahoatra loatra. Dikan'izany zany rehefa manao an'ilay asa fanatanjahantena sy le asam-batana ireny zany tsika dia mila zany izy mba ho lanjananjaina satria raha vao ohatra ka ela loatra izy dia lasa mety mitarika faharerahana eo amin'ny vatana. Dia ankoatran'izay koa ny sakafo koa zany tsy azo atao ambany zavatra efa manao an'ilay izy satria ianao zany raha ohatra ka miasa vatana dia mazava ho avy fa tokony ho tonga ohatr'izay koa ny sakafo hohanina zany. Rajaivina tsy mety amin'ny toe-batana ny fampiantona ny fanaovana fanatanjahantena raha toa ka efa zatra nandritra ny fotoana maharitra ny olona iray. Asa miavaka indray no entina aminao amin'ity anio ity dia ny fandokoana sary amin'ny tarehy na ny face painting. Fotoana ny fety sy ny fotoam-pialan-tsasatra tahaka izao moa ny tena mandeha ny tsena rano nambaran'ny mpanao azy ireny. Mianta Randrianaivo. Tato anatin'ny roa taona nanomboka nahazo vahana teto Madagasikara ny fanaovana face painting. Anisan'ny manao izany asa izany i Rasoarimbola Tatamo eto Maraimasay. Loko natokana fanosotra amin'ny hoditra, pinceau, rano, ireo amin'ny ankapobeny no ilaina amin'ny asa ankoatry ny sary fakana tahaka. Ny tanana sy ny maso no tena miasa amin'ity asa iray ity. Ilaina ihany koa ny fahaizana manao sary. Ho an'ny Rasoarimbola Tatamo, fitiavana ny zaza no nasarika azy nanao asa fandokoana tarehy. Voalohany aloha izay ity sary dia efa ao anatiny koa ilay mampilalao ankizy. Efa izay zany efa filinanay mihitsy. Tianay zany ilay mampilalao ankizy mihitsy, mampifalifaly ankizy nefa zahoaniny efa tianay. Manao face painting tsy hoe anarana fa manao sary no ilay anarana. Dia ny ankizinay tsy maintsy ampianarina manao sary daholo aloha vao mahay manao face painting. Mahatratra arivo isa ny mpanjifa rehefa fety sy rehefa betsaka ny mpiala sasatra, manodidina ny 100 kosa izany rehefa andavanandro. 2 ariary ka hatramin'ny 5 ariary ny sara ny arakaraka ny habean'ny sary. Ankizy ankilany no tena liana amin'ny fandokoana tarehy tahaka izao. Olana sedrain'ny mpandoko tarehy ny favitsian'ny ny mpanjifa rehefa fotoana fidiran'ny mpianatra. Azy rehefa tsisy ny saison, rehefa tapitra ny saison dia hoe rehefa tonga ilay saison hoe tsy dia betsaka ny ankizy milalao sy ohatr'izany dia eo ilay problème tsy miditra vola zany mahasabotra. Izay aloha mariako tsara fa rehefa vacances ohatr'izao no tena manao isan'andro dia isaky ny weekend dia fety. Rehefa fety izay tena be mihitsy ny fahavitrihan'ny olona manao an'ilay izy dia rehefa andavanandro miankina amin'izay isan'ny olona tonga eto fa presque manao daholo ny ankizy kely rehefa tonga eto. Adinenina farafahelany no fotoana tokony faharetan'ny loko eo amin'ny tarehy. Azo lazaina ho lamaody fatao rehefa mamonjy fety ny fandokoana tarehy ankehitriny eto amintsika. Efa betsaka ihany koa ny manao izany, ahina manimba tarehy kosa ny fanosorana loko tsy natokana ho amin'ny hoditra. Vaovao iraisam-pirenena kosa dia any RD Congo, sivily tsy latsaky ny 220 no maty tany an-toerana nandritra ny fanafihan'ny PUK tao amin'ny tanànan'ny Beni. Laza moa ny fanjakana fa misaona mandritra ny 3 andro ny firenena. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Olona miisa 220 no hita faty ny sabotsy foalahady lasa teo tao Congo nandritra ny fanafihana nataon'ny PUK AFP. Raha ny nambaran'ny ben'ny tanànan'ny Beni, Edmond Masukumbo, 430 ny trano kilany afo. Nanatanteraka fisaonana nandritra ny 3 andro ny mponina Congo manoloan'izany. Tompona andraikitra tanteraka amin'ity fandripahana tao amin'ny tanànan'ny Beni ity ny Bukumbi anatin'ny ADF araka ny nambaran'ny lieutenant Maka Azukay, mpitondra tenin'ny Tafika. 270 ora taoriany nandalovan'ny filoham-pirenena Congolais Joseph Kabila no niatombohan'ny fanafihana. Toerana efa matetika isehon'ny fifandonana nanomboka ny taona 424 no nitrangan'izany. Rajaivina ny taona 424 efa nisy ny fifandonana tamin'ny mpikony AFP sy ny tafimpanjakana. Olona miisa maherin'ny 100 no namoy aina nandritra izany. Manameloka ny ADF ho tompon'andraikitra amin'ny famonoan'olona tao Benin, tompon'andraiki-mpanjakana ao Congo sy ny firenena mikambana. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity androany ity. Telo taona katroka androany no saika novonoan'ny ministra tamin'izany Rajason Ari Laurent
na ireo limersia ny Cool TV FM tsy naomby moa izany fa nisy ny fanapara-pahefana hoy ny fitsarana 12 aogositra andro ankalazan'ny fiangonana katolika ny fiakaran'ny Masina Maria vatana sy fanahy tany Andanitra na ny Assomption maro moa no makany ampiangonana tsy vitsy kosa ireo nandeha nitsangatsangana dia zay no namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity androany ity nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany soava tsara tompoko. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, trice en serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.